Ok. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Miala tsiny. Zao vao miverina ny micro. Misy olana kely fotsiny tamin'ny micro fa Baruch Hashem mety izy zao. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Dia vetsivetsy fotsiny ary misy zavatra amboarintsika dia Baruch Hashem. Zay zany. Shalom, shalom. Chodesh tov ho antsika rehetra rehetra. Tonga soa ary mankasitraka ny fianarana. Sy izany mankasitraka fa io ho an'izay liana ihany, liana ny Torah no ary tia hanaraka ny fampianaran'ny Moshe Rabbeinu izay azony tany amin'ny tendrombohitra Sinay. Dia ny fianarana ny lalàna, fianarana ny inona ny azo atao, inona ny tsy azo atao, inona ny fomba, inona ny fady, inona ny mitzvot positif, inona ny mitzvot négatif. Izay no azahoana fototra azahoantsika miaina amin'ny izany fiainana antsoina hoe manaraka ny sitrapony ilay nahary Hashem. Bezat Hashem dia izay no tohizantsika. Efa misy cours tingam cours fahaefatra tsy diso cours fahaefatra amin'ny fianarana ny halachot ary tonga dia manomboka antsika. Bezat Hashem. Shalom shalom ho ana rehetra rehetra izay manaraka ao amin'ny YouTube ary narahaba koa ho an'ny izay anaraka ny rediffusion famerenana an'ilay live. Bezat Hashem. Tonga dia tohizantsika izany ny fianarana Bezat Hashem ato amin'ny halakha tet zayn na lalàna fa enina amby folo. Ozy izy dia araka ny mahazatra antsika vakiana aloha izy amin'ny teny hebreo dia rehefa avy eo vao adika ezahana adika amin'ity teny malagasy. Bezat Hashem. Ozy izy soma yochal לקדש ולהוציא אשתו ובני ביתו ידי חובת קידוש. Ny olona izay jamba ozy izy dia manafaka yotse an'ireo vadiny sy ny zanany sy ireo olona rehetra izay mitoetra ao an-tokantranony amin'ny alalan'ny kidush. Rehefa manao kidush ny olona anankiray jamba dia fa ny anaran'ilay zavatra tenenina ny kidush dia azo ny atao izy afaka manafaka ny yotse. Izay no mila ianarana kely amin'ny teny hebreo izay yotse afaka zany izy ary manafaka ny izay olona miheno ny kidush ataony. Tsy voatery zany ilay olona miheno azy manao kidush na mamerina ny texte amin'ny kidush satria izy efa nitenany izy ary izy afaka manafaka an'ireo izay miheno azy. Dechol apsukim chelko al ribono rabenu azafady Yerucham bedin ha-sum'a. Dia mipasoky rehetra izay misy lalàna ozy izy izay misoratan'ity olon-kendry anankiray ity mikasika ny lalàna fitsarana ny olona ataontsika hoe ataontsika ny olona jamba. Satria misy rehefa jamba moa ny olona anankiray dia misy fanontaniana mipetraka hoe inona ny azony atao, inona ny tsy azony atao, tsy azony atao fa inona ny tsy afaka ataony. Bezat Hashem. Dia anatin'izay nazavain'ity Rabenu Yerucham ity izy nazava an'izay. Dia ozy izy ואם יש פקחים עומדים על השולחן והסומאה בעל הבית לא איננו דעת אם יקדש אחד מבני ביתו טוב שיקדש זה הפקיחה לצאת ידי חובה לכולי עלמא כיוון דאפשך בהכי. Zao ozy izy raha ohatra indray ozy izy hoe le loha-tokantrano ozy izy no jamba kanefa tsy fantany fa misy olona anankiray izay mahay manao an'ilay kidush koa izy tonga ao an-tranony
Nefa de am'zay fotoana zay izy azo raha ohatra ka eo zany zay olona zay afaka manao liquide douche de aleo izy le olona manana mahiratra, tsy mahiratra moa zany fa olona tsy jamba no olona mahita no tokony manao an'ilay kidosy na de bala baika ary izy na de loha tokantrano ary izy le olona jamba de izy no tokony le olona anankiray mahita moa zany no manafaka an'izy rehetrarehetra ao an-tokantranony. De izy teneny fotsiny hoe zay zavatra zay izy possible, azo atao. Hitantsika moa zany tamin'ny alahady tamin'ny herinandro lasa teo fa ny olona zay ohatra ny olona noana na miteny ambany loatra ka tsy hainy le kidosy de tsy afaka mihoatsy tsy afaka manafaka an'ilay olona miheno an'ilay kidosy fa le olona zay ino moa zany hoe tsy maintsy very le olona satria mila heno le kidosy amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zay mahatonga an'io rehefa isika tsy mikasika ny fomba fanononana fa izy le olona fotsiny jamba. Azony atao ny manafaka ny fianakaviany ao an-tokantranony fa raha ohatra ka misy olona ozy izy mahita ka mahay an'ilay kidosy de azo atao koa aleo ozy izy manome lalàna an'ilay olona anankiray manana an'ilay maso mahita moa zany manao an'ilay kidosy betsaka. Alaha haute Yudzaïn na lalàna fito amby folo. Asura litaum afilo ma'in kodem kidouche. Misy haikia zman hakidosy de hayeno ben ashmashot. De alaha anankiray lalàna anankiray mikasika ny kidosy. Tsy azo atao asor fady. Izy izy no ny mihinana na manandrana zavatra na de rano aza izy izy alohan'ny anaovana kidosy. Zay zany lalàna anankiray. Rehefa fantatra fa misy kidosy ho atao tokony tsy mihinana, tsy sakafo hohanina amin'izay fotoana zay. Fa ny kidosy no manokatra an'ilay sakafo, le vanim-potoana isakafoanana no tena marina satria zay ny asan'ny kidosy araka ny efa nalazarantsika. Ny kidosy manokana fanokanana ny fotoana anankiray indrindra eto amin'ny sakafon'ny shabata na yom tov. De hoy izy afilo shelo misy hagia masy hagia zman hakidosy de hayeno ben ashmashot. Ny vanim-potoana fanatanterahana kidosy izy ao tsy maintsy tsy tokony atao amin'ny ben ashmashot. Hitantsika ty ben ashmashot zay raha tena adika arabaky teny eo anelanelan'ny masoandro roa. Mihevitra ao ambadika an'izay nefa kody be zay hoe ben ashmashot. Miteny izy zany hoe misy masoandro roa so tsika zay fomba fitenin'ireo olon-kendry tany aloha ny tanahy mampiresaka an'izany hoe misy vanim-potoana ozy izy ao anatin'ny andro anankiray miverina indroa ben ashmashot. Rehefa tsy fantatra hoe efa mbola mazava sa efa maizina, efa mbola misy masoandro, mbola misy hazavana sa tsisy masoandro, efa milentika ny masoandro nefa mbola mazava. De zay ny atsotra ataontsika hoe ny antsoina hoe ben ashmashot. De zay fotoana zay koa misy am'izay ozy izy matoa zany tsy fantatra hoe maizina sa efa mbola mazava de am'izay fotoana zay tsy eo ny fanaovana kidosy fa eto fotsiny misy ito amin'ny eo amin'ny vanim-potoana io zany de azafady aizo kely fa nandiana loatra za. Eo amin'ny vanim-potoana antsoina hoe ben ashmashot io no manomboka azo aorianan'izay no afaka manomboka afaka manao kidosy. De hoy izy afilo shelo itpalelu arvita idiany. De na de mbola tsy nanao an'le arvita izy le olona ka ataontsika eo zany hoe napiditra shabata izy alohan'ny ora fantatsika. Dikan'izay mbola meo ny masoandro. Hitantsika tao amin'ny alahady teo aloha fa aria gadosy ny fomba ny aria gadosy izy ny masoandro ara izy mbola tazany ambonin'le ny tena ny hazo anankiray ny farany avon'ny hazo anankiray ny ratsan-kazo anankiray izy de efa ampidiriny ny shabata. De manao kabbalat shabata izy de avy eo
de rehefa manomboka ny sikiata-chama na ny fahafatesan'ny masoandro de efa manao aro vita izy. De rehefa vita ny aro vita de miditra anatin'ny alina, zay vao tena hoe alina mantsy, de zay vao manao kidosy. De na de mbola tsy nahavita an'izay ary izy a, le olona ozy izy tsy nanao an'izay sedera zay fandaharana zay a, fa mbola tsy nanao tefila de tsy azony atao izy mihinana alohany raha tsy nanao kidosy izy. Dikan'izay ny kidosy averina ihany a, kidosy no tokony ho manokatra ny fisakafoanana. Dikan'izay alohan'izay tokony misy fotoana tsy hihinanan-kanina satria manjary rehefa mihinana sakafo de manjary tsy hisy intsony le kidosy, tsy hisy intsony le mampiavaka azy, mampanokana azy, mahamasina an'ilay sakafo hohanina. Zay zany le hevitra voalohany amin'ity halakha ity. De ino ho بتعنيت متاح لحديخ piva قدام kidosy. De raha ohatra indray ozy izy misy olona anankiray a manao ta'anit, ao anatin'ny ta'anit iny antsoina hoe ta'anit fifadikanina. De azony atao izy no manamando kely ny vavany alohany hanao kidosy. Zany ny dikan'izany hoe maka rano izy a, kobaniny ny vavany de ariana le rano fa tsy misotro. Amin'izay fotoana zay satria izy eto mantsy izy miteny azafady le ta'um zany avy amin'ny ta'am zany tsirony, tsy mahazo maka tsirona zavatra anankiray zany ozy izy na de rano aza ozy izy. Zay le lalàna voalohany. Fa eto satria le olona anankiray ozy izy eo am-panaovana fifadikanina ka ohatra hoe tsapany fa somary maina be ny vavany, izy te hanao kidosy, alohany hanao kidosy de azony atao izy no manakobana mba ho mandomando zany ny vavany fa tsy amin'izay fotoana zay tsy hoe haka-tsiron-kanina na hoe hisotro fa kobanina fotsiny. Dikan'izay eo eto hitantsika misy tsy tena miteny Beny Israely fa misy minhag, misy fomba fataon'ny mikombaninina rehefa amin'ny hiditra amin'ny sabata. Ny fataon'ny mikombanina eo amin'ny hashishi ny andro fahaenina dia manao ta'anit na mifady hanina. De amin'iny andro fahaenina iny zany mifady hanina de alohany hiditra amin'ny sabata amin'izay de ny sakafo voalohany ho hiditra anatin'ny vatany zany ilay divay anaovana an'ilay kidosy. Zay a misy minaga zay mahatonga an'ity halakha ty ary mahatonga ny Beny Israely nilaza an'izay. Tsy hoe miteniteny tampoka ohatran'izay raha ohatra manao ta'anit fa misy antony fa izy tsy afaka miteny an'ilay izy amin'ny be sy ny maro satria eto izy a posek halakha ny dikan'izay olona Beny Israely mpanapaka lalàna ho an'ny rova, ho an'ny be sy ny maro. Fa ho an'izay mahafantatra an'ilay kôdy, ilay hevitra ao ambadika hoe ho an'izay olona manao ta'anit de fantatra zany fa ny olona manao ta'anit hiditra hanao kidosy izy dikan'izay hiditra sabata. Dikan'izay ny andro fahaenina alohan'ny hidiran'ny andro fahafiton'ny sabata de misy ny fomba minhag ny fifadikanina. Ary zay zavatra zay a nosary Afrika koa mizara manao an'izay fa averina ihany le zay olona te hanaraka ary te hiakatra mitrandraka an'ilay tontolo ara-panahy, hiakatra foana amin'ny tontolo ara-panahy. Fa averina fotsiny, tsy hoe averina fa ho an'ny be sy ny maro zay tsy te hiditra amin'izay fa hoe inona aloha ny lalàna te hanatanteraka ny lalàna de zay azo tsara ny sakafo fa tandremana fotsiny rehefa hiditra zany a hanao kidosy de tsy misakafo fotsiny, tsy mihinana, tsy misy tsiron-kanina miditra am-bava fa ny kidosy no manokatra ny sakafo betsaka. De ozy izy alita be sefer hakadosha Mekavitsel. Zay ozy izy nosoratan'ny Beny Israely anatin'ny bokin'ny Mekavitsel. Ho an'izay manokatra an'ity boky ity zany ho hitany ihany zay minhag zay, zay fomba zay. Zay hoe ny mikombanina amin'ny Yom HaShishi andro fahaenina mifaly hanina. كل شيلو نرآه إدان شمش أفيلو على كوتيل جابوها نخشب لسفك لأسوه لتأم أفيلو ماي تيلي ميسي تويني لفابينارن نول ريتاريتا ويزا زي تسناهيتا an'ilay ny masoandro na de misy na de ataontsika hoe iny dikan'izay tsy nahita masoandro, tsy fantany hoe mazava sa efa nilentika ny masoandro sa mbola. Na de nahita hoy izy afilo alkôtel gavoa, na de niakatra tamin'ny toerana anankiray avo, kôtel moa zany ataontsika hoe rindrina avo de tsy hitany intsony ny masoandro
ny hachette de ça fait ary eto izy de misy fisalasalana ao anatin'ny eritreritrany hoe maizina sa mbola ao ve masoandro sa tsy ao intsony. De zay moa izy hoe asolo le homme à filo mahiny. Am'zay fotoana zay izy tsy azony atao efa tonga de tsy afaka tsy afaka tsy azony atao fady ny mampiditra zavatra ao anatin'ny vavany, mampiditra tsiron-kanina zay hoe le homme aloha fa ny hevitra ao ambadikany hoe tsy misy tsiron-kanina ao am-bavany, tsy misakafo intsony zany alohany satria manjary mihinana sakafo alohan'ny kidosy. وبوئر بغداد يخونن علیون من متخيل بين حشمشوت شبعة دكيم قدام كرياتها بوغريف شيء كورئي بالصف شعة يدبت izao izy zany fomban'ny Benishay tany Bagdad hoe ny Ben Hashmashot zareo izy inona dikan'izay le vanim-potoana misy safek inona atao hoe safek misy fisalasalana hoe efa alina sa mbola mazava, efa maizina sa mbola mazava zay zany hoe Ben Hashmashot hitantsika teo Ben anelanelan'ny Hashmashot. Hashmashot zany shemesh masoandro, masoandro mishemesh teny vavy féminin de rehefa pluriel zany de shmashot. Shmashot dikan'izay farafahakeliny rehefa pluriel anankiroa dikan'izay misy masoandro roa ozy izy. Na tsy hiditra lalina am'zay mezata shema fa tsy zay mihitsy ny cours-tsika fa le antsoina hoe Ben Hashmashot na eo anelanelan'ny masoandro roa zay ny dikan'izay. Io tsy fantatra hoe maizina sa mazava. De am'zay fotoana zay ozy izy inona ny zavatra mitranga ny Ben Hashmashot ozy izy ny Benishay sy ny communauté ny tany Bagdad de rehefa manomboka rehefa misy le fiantsoana hivavaka amin'ny moslima ny musulman. De ny olona reny mantsy ny antsoina hoe amin'ny teny arabo ty aiza izy teo mograve le olona miantso hivavaka amin'ny alina ozy izy rehefa manomboka ozy izy io 7 minitra alohan'ilay moezina angamba tsy diso hoe fa mograve eto ny teneniny teo le olona miantso olona arabo zany satria reo avy any Bagdad aza adino fa Bagdad ny religion tany any moa zany tany any hatram'izao islamo de ny islamo mivavaka indimy isan'andro de ny fivavahana amin'ny alina ny zareo isaky ny misy hivavaka de tsy maintsy miantso misy an'le miteny amin'ny microphone reny mégaphone azafady de io izy 7 minitra alohan'ny zareo hitenenana izy no antsoina hoe Ben Hashmashot ho an'ny zareo ny tany Bagdad بصفاك شيء satria ozy izy reo izy miantso an'le fivavahan-jareo rehefa amin'ny vanim-potoana io zany rehefa aorianan'ny Yudbet Shaot amin'ny 12 heures zany 12 heures tao aorianan'ny nipoiran'ny masoandro. Mivoaka ny masoandro de adiny mipoiran'ny masoandro. إلى حين بؤر كيفان دي مش إيش أقدر كيم لكرؤتها مغرب لو يشتي أفيلو ماين تزاوج زين ني من هاجن زارو زان ساتي فتزارو ففيت بنيت اللوان لي فسون لتو ني أنسون مغربيو تي tonga de tsy misotro tsy mihinana zavatra intsony zany reo sy na de misotro rano aza. Miakal alava khovat kidosy satria misy ny obligation amin'ny fanaovana ny kidosy. كما شيء وما كشيء أمار بسفي حكادوش راف بعليمة بتشوفا بسيتاديش ماياتي أتم تي أتم بوكسونوي راف بعليمة يتكوا بعليمة ني بنيش خيكوا نو ما نزافن زي إذا دشيما وان زي تي إيجان لالكوا مني على خا يود خيت هو تكا مس فانتانينا وان زي وانا راكوا أزم سلا سلا تشين فانتانينا كوا مرة فهمتين زاوية فكا ما متى فانتانينا من messenger rehefa vita moa zany tsy hoe efa vita fa mampy messenger
raha ohatra ho an'izay manaraka afaka mandefa commentaire satria ny fanontaniana manampy ny be sy ny maro. Am'zay ny fanontaniana napetraka mety hoe misy olona hafa koa tsy nahafantatra an'izay na hoe tsy nianana an'izay eritreritra hametraka an'izay fanontaniana zay de manampy azy koa zay mahatonga hoe aza misalasala mihitsy no manoratra commentaire live am'zao live zao azahoantsika mampitombo ny fanazavana ary manampy ny be sy ny maro. De hoy izy haute yudhet lalàna faha 20 كيدوش هلالة إنه تلوي بتفيلات عربيت شئيم يرسي لكبل شبات بعود بعود يوم ولكداش ولإخول ولهتبلل عربيت بليلة راش إيه براك تخير شي يتخيل لإخول حتسي شعة قدام زمان كريات شما يتوا على خا أنا كريد لأن أنا كريد من فترنا كو يتوا كيدوش نيامنيالني شبات وزيز tsy miankina amin'ny fivavahana ny tifilany arvita mivavaka amin'ny alina. De hozy izy raha ohatra hozy izy ka ny olona anankiray te handray ny sabata alohan'ny fotoanany ataontsika hoe fotoana fantatsika amin'izao fotoana nefa sady mbola mazava ny andro yom ary hanao kidosy izy ary sakafo de zay vao hivavaka arvita amin'ny alina azony atao zay hozy izy satria voalohany zay le alakha teo tsy miankina amin'ny tefila ny kidosy ny al ny sabata aveo koa ny kidosy al de zay hozy izy fa fotsiny hozy izy raha tsy mila manomboka an'le sakafo izy hozy izy amin'ny atsasaka ny fotoana aloha 30 minitra alohan'ny vanim-potoana famakina ny kriyat shema de nasoa jerentsika zay satria misy teknika kely hoe teknika moa zany fa mila fantatra hoe inona antsoina hoe kriyat shema. Hozy izy teo tia no partagesika raha ohatra hozy izy zany misy olona anankiray satria ny alakha ohatran'izao shikata khama ny shikata khama na ny famatesan'ny masoandro no eo no alakha milaza hoe eo vao afaka manao kriyat shema amin'ny alina ao anatin'ny fivavahana antsoina hoe arvita. Raha ohatra hozy izy misy olona anankiray zany te hanao izy teo aveo te hanao an'le hisakafo tokony atombony hoe azafady te handray any sabata alohan'ny fotoana mbola mazava zany ary le kadesh manao kidosy ary sakafo zay vao hanao tefila arvita balaila amin'ny tefilany arvita zany ny tefila amin'ny alina na mivavaka amin'ny alina de azony atao zay satria voalohany indrindra ny mitzva ny kidosy amin'ny fotoana io tsy miankina ny arvita ny kidosy amin'ny alina avena ihany de ny azony atao izy izy manao an'izay fa tokony mezaka fotsiny izy zany manomboka ny sakafo ataony 30 minitra alohan'ny vanim-potoana anaovana kriyat shema dikan'izay eto zany raha ohatra ka 15h55 ny shkia eo isika vao afaka manao ny kriyat shema alanita de 30 minitra alohan'izay no atao am'izay ny kidosy sy hisakafo le olona dikan'izay amin'ny 16h25 no afaka ataony kidosy na de nampidirin'le olona raha ny sabata tamin'ny ray sasany alina satria zany azo atao ray sasany alina amin'ny ray sy folo arivo azafady satria zay zany izy hoe azo nampidirina aloha zany satria zay tena hoe amin'ny ataony hoe tostrefety sabata na fanampiana ny vanim-potoanan'ny sabata zay moa ny minhag ny benish khay sy minhag ny ariakadosh mampiditra ny sabata aloha be zareo de zay fotsiny hoe mila 30 minitra alohan'ny idirana ny shkia zany no atomboka ny sakafo de vita ina avy ny sakafo atao ny birkat amazona zay vao manao arvita azon'le olona atao zay izy satria zay le alakha eto tsy miankina amin'ny arvita ny kidosy ny arivan'ny sabata de khol zman shelo hitbalel shaharit زفاد نادينا ava ny kidosy hayom taloy batfila fa tsy ohatran'izay hozy izy ny kidosy amin'ny andro maraina ny sabata
هادشي وزيد دخل زمان شيلو كيتبلل شحريت لوح علابة خبات كيدوش هادشي وزيز Mfanikiwa rehetrarehetra izy mbola le olona mbola tsy nanao tefila shahari tamin'ny shabata hozy izy a, de tsy fanerena, tsy obligation ho azy hozy izy ny manatanteraka ny kidosy am'zay fotoana zay satria mbola tsy nanao tefila. Fa ny tefila zany no mahatonga rehefa nanao shaharita le olona zay vao lasa obligé, voatery izy a tsy maintsy manao kidosy sy nanao tefila shaharita. Fa ny tefilany arvita tsy miankina amin'ny tsy miankina amin'ny azafady kidosy ny arvita tsy miankina amin'ny azafady kidosy ny lailany shabata na ny kidosy atao amin'ny harivan'ny shabata tsy miankina amin'ny arvita na tefila na le vavaka atao amin'ny alina. Bezata she. De alohantsika hanohy marina fa tsika mbola tsy resaka kidosy fa resaka kidosy tsy fantatra koa hoe inona ilay texte, inona ilay zavatra tenenina ho an'izay. Fa mahafantatra moa zany mahafantatra Baruch Hashem, ho an'izay tsy mahafantatra aleo aloha jerentsika miaraka hoe inona tsara zany satria hitantsika zao fa misy texte anankiroa tsy mitovy a, misy ataontsika hoe misy lalàna anankiroa tsy mitovy ny kidosy atao amin'ny alina ny shabata sy ny kidosy atao maraina ny shabata. De ndao ary jerentsika miaraka, marina fa mbola tsy nijerentsika mihitsy zay fa andaso hoe jeren'le texte fotsiny. Izy moa zany mety hoe kidosy Bezat Hashem. Zay tsy hita fotsiny a, ahitantsika an'ilay izy a, kidosy. Ok, ty zany no hitako a Bezat Hashem fa tiantsika fotsiny hoe misy ty ihany no hitako atao amin'ny internet a, fa tsy ohatran'izao tsy ohatran'izao no natao indrindra ny nosary afrikisy indrindra ny fampianaran'ny Ben Ishraï sy Aria Kadosh. Fa eto ananantsika fotsiny ary ny texte amin'ny kidosy. Fa ny kidosy amin'ny alina manomboka ny misy tehilim anankiray hoe Mizmor le David. Hashem Loi ro ersa andaso ary vevety a. Ty aloha voalohany no atao amin'ny rehefa manao kidosy. De vevety a, zomentsika hozy izy a, Mizmor le David ty psaume tehilim fa telo amby roapolo. مزمور لدافيد هشام روئين له إحسابينه دشي يربطين علم مين وحوت نحلين نفسي يشوفيان عندما قلت ذاك لما عن شمو قام كي إليخ لجي تسرموه لا تسرموت
lo irara ki ata imad shifti hamish ante fahema inahamuni تعارض لفنايش والحن جيت سوريراي لشانتا باشمن روشي كوسي إيوايا تو وحسد يردفون يكون يمي حياي بشافتي بغيت الشام لأوريخ يمين فيتا زي تغيبو عندي أمنيز ديستو إيتو 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 شام تتسي تغيبو مدمتين أنتي تسميلانتيوي فايهي أري فايهي بوكير تمكن زي تي سورنا ميسي ميسي سيدوري ممكن دائما تو دائما مكانوي يوم هشيشي ויכלו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ובביאו apa naovanan'io kidosy io ty ne kidosy amin'ny alina ty ty mivakina amin'ny alina mitsangana daholo ny olona rehetrarehetra dia mibalabaita ny lohampianakaviana mitazona le kaosina kidosy na le veran'ny fanaovana kidosy miteny an'ireo rehetrarehetra ireo dia miteny izy zavre maranana fa tsy hoe zavre verabanana verabotai zavre maranana fotsiny dia mamaly ny rehetrarehetra hoe le hainy dia aveo Baruch ata Hashem ty le bénédiction amin'ny divay alohan'ny isotro divay le teneny Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam bore peri hagefen dia vita iny tsy tonga dia misotro fa mbola misy bénédiction anankiray hafa Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav veratzavanu beshabbat kodsho beahava uveratzon inahilanu zikaron lema'ase vereshit ki c'est qui eto diso dia mahasely rehetra graviana dia mampiasa tehila tsisan'izay ki hu yom tsisan'io tehila le mikrae kodesh zecher letsiats misraim ki vo eto tsy kibano fa ki vo dia Shabbat tia angamba minhag tsy hoe angamba minhag ashkenazi zatashem tsy ohatran'izao no misoratra anatin'ny Torah tsy ohatran'izao fa zatashem fa aloha vakiko ny eto amin'ny boky tsara ty dia izy vaishbot vayom hashvi'i mikol zavadavady selintsika hitantsika eto fa misy ny kidosy ny ashkenazim tsy hoe en tout cas fa ny kidosy hitantsika eto ity zao tsy mitovy mihitsy amin'ny kidosy ato anatin'ny sefer ty boky ty boky miaraka ny minhag ny Ari Kadosh izay fototra ny fampianaran'ny Ben Ishchai zao ny ato veratsavano veshabat kodsho beahavao veratson inhilano hatreto mbola marina tsy mbola marina fa mitovy zikaron le maase vereshit mbola mitovy eo amin'izay nampiny an'ity ny ato tsisan'izao nefa ao trila le mikrae kodesh ty no misy ao tahila le mikrae kodesh zecher litsiat mitzraim mbola misy koa ao mitzraim mitovy veshabat kodshecha beahava uveratson inhaltanu dia tonga dia eto veshabat kodshecha beahava uveratson inhaltanu reto rehetrarehetra napiny ny anatin'ity kidosy anankiray ity tsy manonona an'io be zatashem fa tonga dia veshabat kodshecha beahava uveratson inhaltanu dia aveo Baruch ata Hashem mekadesh ha shabat itika moa zany fa ho an'izay manaraka an'leto ashkenazy ataontsika ohatran'izay dia tsy mitovy ny kidosy zatashem tsy teny hoe diso fa tsy mitovy fotsiny dia nasoarya pety fotsiny misy fanontaniana fa tsy diso
Vetivety herentsika dia jery fanontaniana. Hay fanontaniana hafa ty fa misaotra aloha haritohizana ny fampianarana resaka dia hoy izy hitantsika teo ny kidosy atao amin'ny alina dia ndazondray jerentsika indray ny antsoina hoe kidosy bezatra zay. Reny texte ohatran'ireny mantsy somary sarotrarotra ny hitana azy fa bezatra aloha haritohizana fa fantatsika fotsiny fa ny misy ny antsoina ny kidosy ny alina sy maraina tsy mitovy fa jerentsika ilay ho vakiako eto fotsiny ho an'izay te hijery ilay soratra na ny nahazo an'ilay texte dia mandefasa ny message dia ho alaiko sary ilay izy dia alefa. Ohatra moa izany fa manana sidoro dia ao anatin'ny sidoro ilay izy fa vakiana kely fotsiny rehefa hanao teo soudage harity miverina ihany ny rehefa hanao kidosy amin'ny shaharity na ny maraina ny shabbat amin'izay mipetraka amin'izay rehefa manao an'ilay izy fa tsy mitsangana intsony dia miverina foana ilay psaume 23 psaume tehilim salamo telo amby roapolo dia mizmor David Hashem esa rehefa avy eo amin'izay إن تشيف مشابات على جليخة الصوت حفتسيخة بيوم كودشي ذكرتا لشابات عونج نكدوش الشام ميخوباد ذيخيبادتو مي الصوت ديرخاف ديرخيخة مينيتسوت حفتسيخة ذدبير دبار عازة تتعدناج على الشام ذهيت رافتيخة على بماتي أريت ذأخلتيخة لحالات يعقوب أبيخة كي في الشام ديبير زي Veshameru, béni Israël et à Shabbat, la Asot et à Shabbat, et le temps beit Olam. Béni ou béni Israël, Otki, be Olam, qui shechet Yamim Asa. Hashem et Hashamayim et Haaretz, ou Vayom Hashiriai, Shabbat Vainafash. Al Ken Berach Hashem et Yom Hashabbat Vaikadeshehu. Désolé, ça vrai Mahanan, et Alouani Sutru. Dans les travail, des manon fona les bénédictions. Et Baruch Ata Hashem, et le Ken Olam, Bore Peri Hakifen de Sutru. dia ny kidosy amin'ny andro ny shabbat io ilay kidosy miankina amin'ny shaharit lasa manao shaharit ilay olona dia tsy afaka manao shabbat tsy afaka manao kidosy ny sakafo maraina fa any amin'ny alina hoy izy izay ilay alakany malatsika tsy miankina amin'ny arvita ilay izy fa azony atao ny manao kidosy alohan'ny arvita ולכן ביום השבת יאכל לשתות מים קודם תפילת. זהו זיז mahatonga ny hoe amin'ny yom shabbat andro ny maraina ny shabbat hoy izy azony atao possible azo atao yokhal ny misotro rano alohan'ny tefila satria tsy raha tsy nanao tefila izy tsy afaka manao kidosy mipne shekhevana shelo hitpalel satria amin'izay fotoana izay izy mbola tsy nivavaka izy mbola tsy nanao le tefila lo khal alava khovat kidosy dia dikan'izay satria izy mbola tsy nivavaka dia mbola tsy obligé mbola tsy voatery izy zany mananateraka an'ilay kidosy bechol ze hu beanashim dechal alehem chiyuv tefila bebaboker achar amud ashahar zay io lalàna io nefa izy mikasika ary mikasika ny lehilahy zay le fanerena ny obligation izy izy dia mitoetra eo aminy rehefa indrindra mikasika ny fanatanterahana ny tefila maraina achar amoda shahar ao aorianan'ny fitsanganan'ny maraina ny dikan'izany hipoiran'ny masoandro amoda shahar amoda shahar fa hozy izy dikan'izay
inona tiany tenenina eto? Izy tsy miteny hoe ny lehilahy zany tokony izy no voatery manatanteraka tsy hoe manatanteraka, izy no nametrahana anaovana mpanao an'ny tefila, mivavaka, fivavahana, maraina, atoandro, hariva. Izy no khayavy, izy no voatery. Iny dikany hoe khayavy, voatery manatitra sorona fahotana raha ohatra ka tsy nanatanteraka na nandika an'ilay lalàna anankiray. Izay dikany hoe khayavy. Khayavy zany ino moa zany? Voatery. Fa hozy izy, avaly hanashim, ny vehivavy hozy izy, misy ala amod ashahar khal alava khovat kidush. Fa ny vehivavy kosa hozy izy izay mitsangana alohan'ny amod ashahar, tonga dia voatery izy hozy izy tsy miankina amin'ny shaharita zany ny anazy ny kidush, fa ny vehivavy anankiray izy raha mitsangana alohan'ny hipoiran'ny masoandro dia tonga dia mipetraka eo aminy hozy izy ny obligation fanatanterahana kidush. Dia hozy izy hoe asorina le shtot ma'im kodem kidush. Izay mahatonga ny hoe ny vehivavy hozy izy tsy azony vehivavy atao ny misotro rano amin'ny maraina raha tsy navita kidush izy, raha tsy nanao kidush izy. Asorina, fady, tsy azo atao ny shtot misotro ma'im rano kodem alohan'ny kidush. Fa maninona? Izay no mitranga satria ny lehilahy ihany no khayav, hiova tefila. Ny lehilahy no voatery manatanteraka ny tefila. Dia raha ohatra zany ny lehilahy tsy manao tefila dia mbola tsy voatery, indrindra ny shaharita io dia mbola tsy voatery izy zany misy an'ilay obligation anaovana ny kidush. Rehefa nanao tefila izy vao misy an'ilay obligation, dikan'izay hoe ny lehilahy zany afaka misotro rano raha ohatra ka mbola tsy nanao kidush alohan'ny hanoatra shahar. Hamonjy shahar, fisanganan'ny maraina moa zany. Fa ny vehivavy, satria vehivavy tsy khayevet, patory izy, indray ny dikany hoe patory, tsy voatery mananatitra an'ilay sorona fahotana na raha ohatra ka tsy nanatanteraka an'ilay mitzvah. Dikan'izay na tsy mivavaka izy, tsy khayavet izy zany fa patory, fa zany tsy midika hoe tsy manao zavatra roa samihafa mihitsy avy eo akany. Ny tsy manao mitzvah hafa, olona patory hafa. Tokony manao izy fa raha tsy manao izy tsy tsisy fiantraikany, tsy voatery izy manamboatra, tsy nanota izy zany dikan'izay. Fa ny olona antsoina hoe khayav, voatery, raha tsy manatanteraka an'ilay mitzvah positif na ilay fomba dia nanota izy dia tsy maintsy mitondra sorona fahotana. Izay no mahasamy hafa. Dikan'izay ny vehivavy zany hozy izy satria tsy voatery izy mivavaka. Tsy hoe tsy voatery, avy eo akany tsy hoe tsy voatery, avy eo akany. Tsy manota izy raha tsy mivavaka. Tsy nandika lalàna izy raha tsy mivavaka. Zany tsy midika hoe tsy voatery zany izy mivavaka. Dia hozy izy, izay hozy izy ny vehivavy zany tsy mahazo misotro rano satria tsy miankina amin'ny shaharita. Dikan'izay ny kidush tsy maintsy tonga vao mifoha izy tonga dia tokony manao kidush zany. Nefa ny kidush ny balabait no manao azy. Dikan'izay miankina amin'ny fotoana anaovan'ny balabait, ny lohatokantrano ny kidush zany no isakafoanan'ilay vehivavy. Izay mahatonga ny hoe raha ohatra ka feno famindram-pony ny lohatokantrano amin'izay ny lehilahy dia ataony aloha ny shaharita mba tsy hisahirana ary tsy raha ohatra hoe te hisotro rano zany ilay vehivavy dia mba afaka misotro satria nataony aloha ilay kidush. Fa misy nefa communauté amin'izao fotoana amin'ny folo vao manao tefila. Za tsy ndray hoe misy zany any Israel, misy an'izany any ampita feno communauté ohatra zao Chabad. Ny Chabad tena hoe amin'ny valo amin'ny folo vao manao kidush. Ao anelanelan'izay nefa dikan'izay tokony tsy misakafo ny vehivavy satria miankina ny kidush ny vadiny. Ka raha ohatra hoe amin'ny folo vao manao tefila, amin'ny iraika ambin'ny folo sasany vao vita ny farafahaingany na roa ambin'ny folo. Dia zay nefa ilay vehivavy ohatra ataontsika efa taitra amin'ny maraina be satria mikarakara ny ankizy, mikarakara ny sakafo sy ny sisa. Nefa izy
miandry ny vadiny zay vao afaka misakafo. Zay mahatonga ny hoe tsy hoe zay ny antony fa anisany mahatonga ny mikobaliana koa rehefa mivavaka aloka sahara. Rehefa mipoitra amin'ny masoandro dia tonga dia ataony tefila dia tena maraina be. Amin'izay afaka misakafo, afaka misotro ny ataony kidosy dia afaka misotro ny vehivavy. Mipney dia iesha omrim. هنشيم كلمة أدنى ديورايتا شي إن لحم نساخ كيفوا بلوز مان كيفوا على تفيلا فشي araky azavain'ny benisika am'zay izy hoe misy ozy izy ny fanajana ohatran'izao ny vehivavy ozy izy dia khayab voatery amin'ny lalàna zay ao anatin'ny Torah fa tsy en la em nosar keva tsy manana nosar ataontsika hoe fomba fatao hoe fandaharana zay kavoa zany zavatra napetraka napetraka ary miverimberina foana napetraka tsy indrindra koa izy tsy manana ny velozimany tsy manana fotoana ozy izy zay natokana napetraka izay miverimberina foana indrindra amin'ny tefila. Ny dikan'izany zay hoe alaha ny vehivavy tsy patour petora amin'ny mitzva zay miankina amin'ny fotoana, zay fotoana anankiray fantatra hoe miverimberina. Tefila miankina amin'ny fotoana dikan'izay izy tsy khayab tsy voatery manatanteraka ny izy tsy voatery tsy manota izy na tsy manatanteraka zay ozy izy ny anton'ity alaha ty. وبعام أخذ بيوم شيء أمره نسأخ تفيلا يتسي يد خوفا وإن كان لديه إن هكيدوش تلوي بتفيلا ولفيخاخ مش على عمود أشحار أسور أسورين لطعام مايم قدام كيدوش. Fa ohatra kosa ozy izy raha ohatra ka misy vehivavy anankiray tena nametraka amin'ny fiainany ozy izy hoe tefila ho amiko tsy miankina amin'ny ataontsika hoe fantatro fa za tsy voatery manatanteraka tefila fa ho ataoko le izy manao neder izy manao voady izy hoe ao ataoko koa ny tefila shaharit mincha arvit mandray ho ataoko hatramin'ny manomboka zao amin'izay taona zay tahaka ny fomban'ny lehilahy zany ny fomba fiainan'io vehivavy io raha dikan'izay miankina lasa miankina amin'ny tefila zany miankina amin'ny vavaka le kidoshiny amin'ny shabata maraina dia mila manao tefila izy zay vao afaka misotro rano. Misy amoda shahara isor dia zay dikan'izay zany tonga ny amoda shahara dia asor tsy azony atao ny misotro rano na mihinana zavatra atao ao am-bavany. Ok, moi j'aimerais rava reseda la film Beteshuva dia eto misy référence ho an'izay dia hitrandraka hiditra lalina kokoa amin'izay alaha izay. alaha yutet na lalàna 80. Im shachar ve'achal kodem kiddush afilu achal se'uda gemura tzarich lekadesh miyad be'et sheniskar. Raha ohatra ozy izy misy olona anankiray nanadino ka nihinana alohan'ny nanaovana kidosy dia natapitra rozy izy le sakafony tsy maintsy namerina kidosy izy raha vao tonga ny fotoana natadidiny hoe ka za tsy tanao kidosy tsy maintsy mamerina kidosy natapitra tanteraka ozy izy na dia nohaniny daholo ary ozy izy raha tanteraka ny sakafo dia asor lo لتقوم كلهم مش نسكا عادة شيء يكدش raha vao natadidy izy na tsy ary izy hoe ke za tsy nanao kidosy dia tsy azo natao intsony izy no mihinana na manana mihinana makatsiro ny dikan'izay misakafo raha mandrapahavitan'ny kidosy rehefa izy na tsy ary natadidy azy. Im ny anesa hazid velo kidesh balaila yesh lo tashlumin le mahar kol hayom. Dia ohatra indray izy misy olona anankiray vokatry ny hoe misy zavatra tampoka nitranga tsy fotoana mihitsy izy nanaovana ny kidosy tamin'ny kidosy amin'ny harivan'ny shabat hariva shabat miditra amin'ny shabata zany dia ozy izy yeshlo
Ny azony atao izy no manatanteraka ny ekidoshiny tamin'ny alina io fa ataony amin'ny maraina. Kol hayom, tontolo andro. Tsy maintsy ataony zany le izy. Ny marainan'iny le kidosh tsy nataony. Vayomer kol beracha akidosh, birkat hakidosh, shel laila hutz me parashat vayecholu. De tonony daholo izy ireo texte izay tonony anatin'ny kidosh afa-tsy ny hoe vayecholu hashamaim ve'aretz ve'chol tseva am le nivakitsika teo. She'eno omrim bayom satria io izy zany tsy tononina rehefa maraina. De tohizana ihany ואם גם ביום שחר או נס ולא קידש, raha ohatra koa izy olona anankiray nanadinina ny zavatra nitranga tena hoe tsy araky ny sitrapony fa ny zavatra tampoka tonga de tsy nanatanteraka kidosh izy. De nizkar ben hashmashot, ary tamin'ny ben hashmashot amin'ny harivan'iny zany ataontsika hoe sabotsy na andro fahafito ny harivan'iny eo anelanelan'le hoe efa alina efa maizina be sa mbola mazava. Tany izy vao nahatsiaro hoe ay kay za tsy nanao kidosh tamin'ny maraina. Shel yom shehu safek kodesh safek chol, satria de io vanim-potoana io izy vanim-potoana misy fisalasalana hoe efa tafiditra anatin'ny andro andavanandro hoe tsika sa mbola ao anatin'ny andro natokana shabata zany. Efa niala tamin'le vanim-potoana shabata ve tsika sa mbola ao anatin'ny sa mbola ao anatiny. De zay hozy izy, raha ohatra zay zany ny zavatra mitranga. Ine im hitpalel tefila shel shabat. Raha ohatra zao hozy izy, raha ohatra ka mivava nanao an'le tefilan'ny shabata zany izy. Hen balaila, hen bayom. Raha ohatra hozy izy olona io nanatanteraka ny tefilan'ny shabata. Shabata hariva, alina, ary vitan'ny shabata zany, sy shabata shaharitan'ny shabata, na le tefila vavaka amin'ny maraina. Hen bayom, hen balaila, hen balaila, hen bayom, nimtsa yetse yede chovat kidush min hatorah. De am'izay fotoana zay izy le olona yotse afaka am'le mitzvan'ny kidush izay avy amin'ny Torah. Virak nish'ar alav chiyuv kidush de rabanan. Ny kidosh zay angatahan'ny fanamasinana na fanatokanana an'ny shabata hozy izy misy karazany roa avy amin'ny ao anatin'ny Torah. Io le vavaka atao arvit, shaharit, mincha. De misy ndray le kidosh fanamasinana na fanatokanana fa ny sakafo hoanina amin'ny shabata. Iny ndray izy midy rabanan avy amin'ny ireo olon-kendry, olon-dehibe avy amin'ireo rabanim. De iny hozy izy iraka sheneisha alava chiyuv kidush midy rabanan bechavena de hu ben hashmashot shehu safek hayom. De fantatsika zany hoe izy fa midy rabanan ny kidush. De hozy izy, zao ny kavana hozy izy, ny zavatra tokony atao, ny zavatra fantaona, shehu ben hashmashot, satria hozy izy le olona zany am'izay fotoana zay nahatsiaro an'le hoe tsy nanao kidosh tamin'ny ben hashmashot, vanim-potoana tsy fantatra hoe efa niala ny shabata sa mbola ao anatin'ny vanim-potoana shabata. Shehu safek hayom, satria misy fisalasalana amin'ny andro, safek laila, na fisalasalana hoe efa maizina sa mbola mazava. De alita be sefer hakadosh mekabtiel, sheyekadesh vayomer birkat kidush shel laila bli shem malchut. Et là, yihir shem amalchut bilvad. De zao hozy izy no atao ary zay zavatra nazavain'ny Ben Israel anatin'ny boky antsoina hoe mekabtiel hoe aveo zany le condition azahoana anaovana an'izay. Le olona tsy nanao kidosh tamin'ny marainan'ny shabata. De eo amin'ny vanim-potoana antsoina hoe ben hashmashot, tsy fantany hoe efa alina ny andro sa mbola mazava. Ny dikan'izay mbola ao anatin'ny vanim-potoana shabata ve le olona sa efa niala tafiditra anatin'ny vanim-potoana andavanandro.
Zay ny cadre voalohany. Cadre faharoa, le olona hozy izy nanao aro vita ny sabata ary nanao saharita ny sabata. Raha ohatra ka zay hozy izy nataony aro vita ny sabata sy saharita ny sabata, afaka izy amin'le kidosy zay nangatahany Torah. Ino dikan'izay? Le fanamasinana voasoratra ao anatin'ny Torah. Navita kidosy izy zany. Fa kidosy kidosy ao anatin'ny Torah no tanteraka. Fa kosa hozy izy, le kidosy le atao amin'ny divay zay napetraky ireo rabanim, rabbin, tsy nahatanteraka izy indrindra tamin'io andro antsoina hoe le kidosy maraina iny zany satria nisy zavatra nitranga moa zany. De rehefa avy eo tadidiny zany hoe tsy nanao an'izay izy de iny am'izay no tokony ataony hozy izy. Ao anatin'io vanim-potoana mbola misy fisalasalana hoe efa alina sa mbola mazava, efa andro andavanandro sa mbola ao anatin'ny sabata, de manonona an'le kidosy izy, kidosy ny maraina, fa tsy rehefa tonga amin'le tsy ino moa izy teo? Tsy manonona ny anaran'i Hashem sy ny fanjakana. Hoe rehefa miteny hoe Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, tsy miteny intsony izy hoe Hashem Elokeinu melech haolam fa tonga hoe Baruch boré peri hagifen de mekadesh Shabbat fa tsy boré peri hagifen teneniny foana satria sotro divay izy azafady. Tsy izay fa teniteny foana. Aleo tonga de lekena tsara. Amin'ny saharita, amin'ny saharita bénédiction amin'ny divay fotsiny no ataony. Fa ny lafiny jery fotsiny ny tenenin'ny Beni Israël mikavitsel sheikad oma birkat kiddush shel laila belel bli shem malchut azafady. Ny satria efa alina ny andro misy safeky azafady nandeha aina loatra za teo. Le kidosy ho tononony amin'izay fotoana zay hozy izy ao anatin'ny Ben Hashmashot, ny kidosy ny hariva fa tsy ny kidosy ny maraina. Na de ny maraina ary no adininy. De amin'ny kidosy ny alina mantsy misy bénédiction anankiroa, misy le boré peri hagifen tononona amin'ny divay, fa misy an'le anankiray mivakitsika ananaka teo le hoe Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav veratzavanu beshabbat kodsho beahava veratzon sy ny sisa sy ny sisa. De io miteny hoe Baruch ata Hashem hoe mekadesh hashabbat, tsy miteny hoe ata Hashem Elokeinu melech haolam, tonga de hoe Baruch asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu veratzavanu sy ny sisa de hoe Baruch mekadesh ha Shabbat. Zay zany no tenenina io Bezrat Hashem. Bli malchut. De zao fotsiny hozy izy hoe fa mila eritreretina ilay anaran'i Hashem sy ny fanjakany ao anatin'ny fo. Iny dikan'izany kavana belev. Rehefa miteny hoe Baruch asher kideshanu bemitzvotav, tsy mitonga de hoe Baruch asher kideshanu bemitzvotav fa Baruch de ao anatin'ny saina sy ao anatin'ny fo indrindra hozy izy kôdy io. Belev ao anatin'ny fo tenonina hoe ata Hashem iodike vavike Elokeinu melech haolam. Fa tsy tononona. וכתבתי שם דעיין לומר, זה יקון סואתן בן ישראל, לא נחייב אותו לקדש כלל, כיוון דהוא ספיקה דרבנן וקימה לן. Nefa kosa hozy izy misy koa fanazavana anankiray teneniko anatin'ny boky io izy Ben Israël hoe tsy haiavy tsony izy io olona io no manao kidosy na inona izy satria le misy safek karaha misy safek na fisalasalana. Fa le fisalasalana izy midy rabanan avy amin'ny rabanina de tsy kaiem tsy haiavy tsony le olona. Tsy voatery manao an'izay satria midy rabanan. Vao misy safek zay klal principe anankiray zarain'ny Ben Israël
vao misy safeky, misy fisalasalana amin'ny fanatanterahana mitzva anankiray na misy fisalasalana fotsiny amin'ny manasika zava-mitranga zava-misy anankiray ka midy ara-bananina indrindra eo amin'ny lalàna napetraka ireo olon-kendry dia aleo tsy manatanteraka ny mitzva. Safeky לקיים לנו. ספק דרבנן לקיים זה אינן. Satria izy raha vao misy fisalasalana avy amin'ny lalàna napetraka ireo rabanima dia tsy voatery ilay olona manatanteraka azy. De hana ihana de zavariana lana. École yesh lo yain de zay zany ilay prinsipa teo noteneniny foana naveriny teo. Fa ilay prinsipa dia zao izy. Ho an'izay olona anankiray izy manana divay enan yotse yad khovat kidush min hatora batfila. Fa hozy izay raha ohatra ka misy olona anankiray manana divay izy ao an-tranony dia tsy afaka amin'ilay mitzva antsoina hoe kidush fa avy amin'ny Torah. Fa tsy maintsy mi'ode dia amin'izay fotoana izay tsy maintsy manao kidush miaraka avy amin'ny divay satria manana divay izy. Mi'ode hine הרב תוספת שבת כתב כל שלא כיוון לצאת יד חובת החידוש בתפילה אינו יוצא יד חובת מן התורה. tahaka an'izay koa izy ny fampianaran'ny rava anankiray antsoina hoe tosefet shabat izay miteny hoe ny olona anankiray nanao tefilot izy satria ny tefila no alaha lalàna napetraky mideoraita avy amin'ny Torah anaovana ny antsoina hoe kidush. Kanefa izy ao anatin'ny tefila io tsy nanao kavana hoe ho afaka amin'ny mitzva anankiray antsoina hoe kidush dia tsy afaka izy tahaka ny tsy nanatanteraka ny kidush dikan'izay mila mamerina amin'ny divay. Velakhen tsahil kadesh al hayain izay mila mamerina ary nan'ilay kidush avy amin'ny alalan'ny divay. Vayevarech birkat hakidush belo shem malchut. Dia amin'izay fotoana izay izy dia olona manatanteraka ny le mitzva ny kidush fa tsy manolana koa ny shem malchut anarana shem sy ny fanjakana. Zay ho an'ilay olona izay nanao kavana hoe za tsy hanao kidush fa efa reto vavaka reto nanao kidush ary vita na shaharit. Im lo yitpallel shuma tefila beshabat. Raha ohatra indray izy misy olona anankiray indray tsy nanao tefila mihitsy izy ny shabat na ny iray tsy nanao arvita, tsy nanao shaharit, tsy nanao mincha. Nimtsahu chayav bekidush min hatorah lechule alma. Dia io olona io izy chayav voatery manao kidush amin'ny Torah satria tsy nanatanteraka ny tefila izy dia tsy maintsy manao kidush ny Torah izay nangatahany Torah lechule alma amin'ny androny rehetrarehetra na shabata io na mivoaka ny shabata tsy maintsy manao kidush izy ohatran'ny hoe hamemonana izay mitzva izay tsy nataon'izay hoe ata beben ashmashot tsahir zavady lechule alma. Atokha lechule alma. زي تيسو مارنك عتا بين hashmashot tsarih le kadesh ala yain. Dia amin'izay fotoana izay koa izy ny olona anankiray izay nanatsiary te hanao an'ilay natsiary hoe tsy nanao tefila mihitsy izy dia tsy maintsy manao kidush raha ohatra amin'ny fotoana antsoina hoe ben hashmashot na le tsy fantatrana hoe mbola anatin'ny shabat na efa mivoaka shabat mbola mazava sa efa maizina dia tsy maintsy manao kidush amin'ny divay. Vayevarech birkat hakidush beshem umalchut ary izy satria izy tsy nanao tefila tsy maintsy tononona izy ny anarana Shem baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sy ny fanjakana kede birkat amazon shehi min hatorah. Satria amin'izay fotoana izay tahaka ny birkat amazon izay io koa avy amin'ny Torah. Birkat amazon na io vavaka atao rehefa avy nihinan-kanina ka voky amin'ny hanina nohanina na efa avy nihinan-kanina indrindra ny hanina zany antsoina hoe lehem zany mofo avy mihina mofo.
de ima nistafek ba de hozer ou mevarer. De raha ohatra tsy izy izy a nikidosy ny berkat amazona izy raha ohatra ka misy olona anankiray indray misy safeky sahasahala izy hoe efa nanao berkat amazona za fa mbola de tsy maintsy mamerina ary manao bénédiction miaraka amin'ny anaran'ny Hashem sy ny fanjakana satria misy safeky satria mideoraita na avy amin'ny Torah ilay izy a tsy maintsy averina. Fa raha ohatra hoe mide rabanan ny rabanim no nametraka an'ilay birkat amazona dia raha vao misy safeky misy fisalasalana dia tsy averina intsony ilay kidosy ilay birkat amazona ary indrindra raha ohatra ka averina dia tsy manome intsony ny Shem Malchut na ny anaran'ny Hashem sy ny fanjakana. Dia ana le rêve le harava azafady misy batso zahava زال سيمان ريش عين ألف زعك يود ألف يعنشم dia raha ohatra hoe izy misy anankiray te hanatrandraka an'izay araky ny fomban'ny Beny Israely io ny référence andana mandeha amin'ny internet jereo inona zavatra teneniny ao Bezat Hashem. Zay aloha ny amin'ity Bezat Hashem efa ho vita ity ny anaran'ny kidosy fa anaha faharoapolo tsika amin'ny manaraka dia io hitantsika koa amin'ity herinandro ity manohy ny Shahare Kedusha dia misy mety fampianarana kely koa ho atao mikasika ny fomba fianarana ny Torah, Tanakh sy indrindra koa ny Mishna, Talmud, Gemara. Bezat Hashem. Bezat Hashem indrindra ho ezahana manao an-tsekoly izay mba ahazoana ny fototra bazy na fototra ianarana ny Torah. Bezat Hashem. Yom Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov ary amin'ny manaraka indray mankasitraka Baruch Adonai Leolam Amen Amen mankasitraka an'izay manaraka atao amin'ny YouTube aza misalasala mametraka fanontaniana amin'ny messenger raha ohatra ka misy. Bezat Hashem amin'ny manaraka indray.